Tsara toko 7 ary mbola nanao ratsy eo imason'ny tompo indray ny Israelita, ka natolotry ny tompo teo an-tanan'ny Filistina nandritra ny 70 taona. Tao Tsorea dia nisy lehilahy natsoina hoe Manoa avy tamin'ny fokon'ny tanà. Momba ny vadiny ka tsy niteraka. Indray andro dia niseho tamin'ny ravehivavy ny anjelin'ny tompo ka nanao taminy hoe: fantatro fa momba ianao ka tsy niteraka, nefa hitoejazy ianao ka hiterada. Koa manomboka izao dia tandremo mba tsy hisotro divay na toky ianao, ary aza mihinana sakafo maloto noho ianao efa hitoejaza ka hiterada. Ary io zanakao io dia tsy azo hetezana volondoha, satria ho voatokana ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo izy. Izy no hanomboka hanafaka ny Israelita amin'ny fangejan'ny Filistina. Dia nody tany an-tranony ravehivavy ka niteny tamin'ny vadiny hoe: nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko. Toa anjelin'Andriamanitra no fijery azy, satria nahatahotra mihitsy izy. Tsy nanontaniako izay niaviany ary tsy nambarany ahy ny anarany. Nilazany aho fa hitoejaza ka hiteradahy, ary norarany aho tsy hisotro divay na toaka sady tsy hihinana sakafo maloto, satria io zazy io dia ho voatokana ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo ka mandra-pahafatiny. Dia nivavaka tamin'ny tompo i Manoa ka nanao hoe: Tompo, niangavy anao aho mba havereno aty aminay ilay lehilahin'Andriamanitra izay efa nirahinao, ka hampianatra anay ny tokony ataonay amin'ny zaza izay ho teraka. Dia nohinon'Andriamanitra ny fangatahany Manoa. Koa niseho tamin'indray vehivavy indray ilay anjely, raha mbola tany an-tsaha izy. Tsy tafaraka taminy anefa ny lahy. Koa niazakazaka raha vehivavy nampandre azy hoe: niseho amiko ao indray ange ilay lehilahy tonga tamiko indray andro. Dia nanaraka ny vadiny avy hatrany i Manoa ka nakany amin'indray lehilahy ary nanontany azy hoe: ianao ve ilay lehilahy izay niteny tamin'ny vadiko? Ka novaliany hoe: eny, izao no izy. Fa hoy indray i Manoa hoe: izao ary, rehefa ho tanteraka tokoa ny teninao, dia inona no fitsipika tokony arahinay momba ny zaza, ary inona no tokony ataonay aminy? Dia hoy ilay anjelin'ny tompo tamin'ny Manoa: tokony ho tandreman'ny vadinao avokoa izay rehetra nolazaiko taminy. Tsy mahazo mihinana izay rehetra avy amin'ny voaloboka izy, tsy hisotro divay na toaka, tsy hihinana sakafo maloto. Izay rehetra nandidiko azy dia tokony ho tandremany avokoa. Ary hoy i Manoa tamin'ilay anjelin'ny tompo: mba mijanona kely aloha ianao, ambara-pamboatray zanak'osy ho anao. Fa novalian'ilay anjely hoe: na hijanona azaho dia tsy hihinana ny sakafo amboarinao, fa raha tianao sorina dorina manontolo ianao dia atolory ho an'ny tompo izany. Fa mbola tsy fantatry Manoa ho anjelin'ny tompo izy, ka nanontaniany hoe: iza moa no anaranao mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao? Ary hoy ilay anjelin'ny tompo taminy: ahoana moa no antaninao ny anarako? Anarana mahagaga izany. Dia naka zanak'osy sy fanatitra hoaniny i Manoa ka napetrany teo ambonin'ny vatolampy mba atolotra ny tompo izay mpanao zavatra mahagaga. Raha mbola nijery teo i Manoa sy ny vadiny, dia niakatra ho any an-danitra ny lelafo avy tamin'ny sorona
teo amin'ny alitara, ary hitan'izy roa fa niakatra tao anatin'ilay lafo ilay anjelon'ny tompo. Koa niankohaka tamin'ny tany izy mivady, dia fantatry Manoa tamin'izay fa anjelon'ny tompo izy, ary tsy niseho tamin'izy mivady intsony ilay anjely. Ary hoy Manoa tamin'ny vadiny, tena ho fady tokoa isika satria nahita an'Andriamanitra. Fa namaly azy ny vavy hoe, raha te hamono antsika ny tompo dia tsy ho nanaiky ny sorona dorina manontolo sy fanaritra hoanina natolontsika, ary tsy ho nampahita antsika ireny zavatra rehetra ireny, na ho nampandrehantsika kory torolalana toy ireny ankeo ireny. Ary nitera-da ny vadiny Manoa, ka ny anarany nataony hoe Samsona, dia nialehibe ny zaza ary ny tompo niday azy. Fony Samsona tao antobon'ny Dana, teo anelanelan'ny Tsorea sy Estaola, no nanomboka nanetsika azy ny fanahin'ny tompo.